Efa natsidikitsika teo ihany moa zany sehatra ny fampianarana dia toy ny sehatra rehetra dia ahitana trangana kolokolo ihany koa ity sehatra ny fanabeazana ity ahafahana mifehizany ary no antom-pijirin'ilay atsotsika hoe SSIM na ihany koa zany ny syndicat des sortants de l'INFP de Madagascar. Arahantsika ity fanazavana ity. Iadina amin'ny fisolokiana sy ny kolokolo eo amin'ny sehatry ny fanabeazam-pirenena. Betsaka ireo fitaranana manoloana ny fampidirana mpampianatra na koa ny reclassement izay atao azy ireo. Misy ihany koa ny resabe manoloana ny fidovian-jo atao an'ireo mpampianatra tsotra sy ireo nahazo fiofanana manokana. Ny joro manoloana an'izay ny SIM na koa syndicat des sortants de l'INFP de Madagascar. Ny kalitaon'ny fampianarana moa ny tena tanjona ho an'izy ireo. Nanaovana ny fampiakarana kategoria ho an'ireo mpampianatra 5,000 sy 1 alina izay nahazo fiofanana. Raha toka kategoria 3 izy ireo dia hiakatra ho kategoria 4 kosa noho ny fandraisana andraikitra izay natao ny tompona andraikitra teo anivon'ny fanabeazam-pirenena. Rehefa nivoaka zany ireo mpampianatra ireo ka nisy ihany koa miaraka tamin'ireo zany niraisina mpiara-panjakana izay tsy nandalo fiofanana fa tamin'ny alalan'ilay fampidirana direkta na ilay recrutement direct ohatritsika dia nitovy tsisy valaka zany ilay contrat de travail azo. Dia rehefa nitovy tsisy valaka zany dia nangataka zany zay hoe inona zany lanja amin'ilay formation izay nataonay fa ohatra na manao formation zany na tsy manao formation zany dia mitovy. Dia izay moa napetraka ny teo amin'ny ministère fanabeazam-pirenena dia ankehitriny zany misy dingana natao zany hatreny amin'ny FOP fonction publique zany dia ny tao anivon'ny ministère fonction publique moa zany tamin'ity herinandro ity zany nanapaka fa hoe hoakarina zany ilay kategoria an'ireo mpampianatra avoaka tamin'ny fitoeram-panofanana ara-pedagozique fa tsy hampitovina amin'ilay mpampianatra tsy nandalo fiofanana. 5,000 sy 1 alina ireo mpampianatra isitraka n'ity fampiakarana kategoria. Izany no totosa noho ny fangatahana izay nataon'ny syndicat ka novalian'ny ministera misahana ny fanabeazam-pirenena fa ho fitsinjovana antrany ny fenitra eo amin'ny lafiny fampianarana ihany koa.